Eo amin'ny resaka fifandraisany Madagasikara amin'ny any ivelany izay dia manohana hatrany ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara ny vondrona Europeanina. Foto-drafitrasa fandraisana zaza madinika no notokanana tao amin'ny komina Soalandy Akadivoribe ao Atsimondrano Omaly. Antaratsy Tarson no tatitra antsika ny andindininy mikasika izay. Fianakaviana telonjato ahitana olona miisa 2 eo no mivelona amin'ny asa famakiana vato ao amin'ny karera Ambodivato, komina Soalandy Akadivoribe ao Atsimondrano. Ho fanampiana azy ireo sy ho fanohanana izany asa fivelomana izany dia nahazo famatsim-bola mitentina 770 tapitrisa ariary tamin'ny vondrona Europeanina ny fikambanam-behivavy Mamsoa ao toerana nanorenana akany fitezana ny zanak'ireo mpiasa mpamaky vato ireo. Izany moa dia vokatry ny fiaraha-masakaiky eo amin'ity fikambanana ity sy ny vondrona Europeanina ary ny loholona ao Atsimondrano Bertin Randriamiaingo. Mikarakara sy miasa miezaka miatika an'ilay ny adidy aman'andraikitra ireny dia mahomby fa le vokatra ataony zareo dia mikasika ho an'ny infrastructure izay eto Madagasikara eto Antananarivo indrindra niezaka ataon'ny Union Européenne izay lasa modely fanampiana fitondrana malagasy sy izay olona izay anisan'ny mpanitana ihany koa dia miara mifanometanana amin'ny zareo. Naneo hatrany ny fahavononany anoana niezaka fampandrosoany fotony ny ambasador'ny vondrona Europeanina Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito nandritra ny lahateniny ary naneo fankasitrahana izany ny ben'ny tanànan'ny Soalandy Erinevra Voajanahary sy ny mpikampany ao amin'ny Mamsoa Ramatoa Vololomanana Eliane. Ny fampitevana dia Mamsoa no nitady ny fomba ampandehanana azy. Fa miray aman-dreny kosa mandoa mandato ariary isan'andro efa 1 kilao isan-kerinandro. Nanome voninahitra ny fitokanana teny an-toerana Omaly ny loholona Bertin Randriamiaingo sy ireo ben'ny tanàna ao amin'ny komina manodidina ny Soalandy.